Iya, ity no fizarana farany amin'ity fijoroana vavolombelona ity. Fizarana farany amin'ity fijoroana vavolombelona ity. Manarafinaritra tompoko. Taorian'izay dia mitombo ny heriny, afaka niovaova izy, afaka niovaova ho biby araka izay tiany izy, na hiova ho vehivavy sy zavatra hafa koa. Dia niona tamin'ny losifera izy satria efa vita fanekena farany. Dia hitan'ny Emmanuel Moseny tao ambanin'ny tany tao ihany koa ireo toerana fanaovana televiziona. Ny tena nahagaga izy dia ity video anankiray izay mahita manerana izao tontolo izao, ary tsy misy zavatra hafa mandeha ao amin'ny video io afa-tsy ireo kristianina niova fo, kristianina marina, olombovonjy nateraka indray. Nilaza i Emmanuel Moseny fa tsy mandeha eo amin'ny video io mihitsy izay kristianina metsara velatsia, tsy mahatoky satria ihany reny hoe losifera ka tsy misy tokony andefasana azy eto amin'ity video ity. Ny antony eo video io izay manaramaso ny fiainan'ireo olona tena nateraka indray ireo dia ahafantarana ny adresin'izy ireo, anaramaso ny fiainan'izy ireo, ahafahana manodina azy, ahafahana mampiverin-dalana azy na andavo sy amitehana azy ireo mihitsy aza. Rehefa niona tamin'ny losifera ireo devolo maromaro dia nomeny baiko hoe ianareo ireo no hirako any ambony any. Tsy sa manonna hoe lanitra izy, misy toerana tsara tarehy any. Izao efa tany fa tsy navelan'ny zareo miverina ny intsony, fa ny kristianina efa niova fo tena nateraka indray no any. Koa ny asanareo dia izao, amono sy andringana ireo kristianina ireo, ka rehefa tsy lavonareo amin'ny fitsangatsangana izy dia ataovy izay azo toka azy ireo amin'ny vola na amin'ny arena. Ireo no fitaovana ampiasainareo andavonareo amin'ny tena kristianina marina. Ny vola, ny arena ary ny fitsangatsangana. Raha vao tratra ny iray amin'ireo fandrika ireo izy dia tonga dia vono hifaingana,
andrao mibebaka. De ny teniny iray tamin'ireo Losifera, Andriamanitra ny efa naniraka olona anankiray hamonjy zao tontolo zao ary hitondra ny olona ho any aminy. De gaga be Losifera ka niteny hoe iza izany? De namaly le iraka hoe Jesosy Kristy. Niaraka tamin'izay de tapaka ny sezan'ny Losifera ka lavo ny tarapoka izy. Noho ny tafarina avy eo izy de nanafatrafatra ilay iraka sy ny teny mafy azy. Tandreminao a, tsy mahazo manonona izany anarana izany aty intsony ianao. Naoviana mampitandrina anao a. De lasa niala teo anatrehany ilay iraka ka nakeny ambonin'ny tany. Emmanuel Moseny koa nahazo iraka manokana. Ho fampiaran'ny Emmanuel Moseny ny herin'ny lehibe tety ambonin'ny tany de nisy bulletin anankiray nahasosotra azy. Tena nahasosotra azy ny olona tamin'ny trano ka nobaikony tamin'ny herin'ny lehibe de niova lasa nivava ny tany. Tonga de nitsoroka sy nirotana avy hatrany le bulletin avo be. Rehefa nanao fanadihadiana nefa na constant ny fanjakana de sahiran-kevitra hoe avy aiza ry ny fototra zao loza izao somebiseby ny olona tamin'izany, nefa zavatra hafa mihitsy tsy tao an-tsaina izy ireo ary tsy fantany zavatra nisy tany amin'ny tontolo hafa. Avy amin'ny herin'ny maizina tao amin'ny Emmanuel Moseny no nahatonga ilay loza na ny fianjeran'ilay trano bulletin lehibe ka dia ilay ingénieur na ilay ingénieur mpanao ny fanorenana no gadrainy fa tsy mahafantatra na mahalala ny zavatra tokony atao nono. Nisy orinasa ihany koa tsy de nifankahazo tamin'ny Emmanuel Moseny ny tompon'ny orinasa io ka de lasa maty le orinasa, fahity tanteraka. Ireo no nampiarany voalohany fahefany. Nanomboka teo de tsy nanome sakafo ho an'izy ireo intsony Losifera fa izy ireo ihany no nitady ny sakafo nohaniny. Ny fomba nataon'izy ireo azahoana sakafo de fomba matsy ravina sy mahatonga ny olona ho fatifaty foana. Ny mahatonga ny olona ho fatifaty foana hoe nisy matoto namono ono, nisy matoto namono azy ka tahaka zao. Ay tsy matoto izy io fa ilay olona vita fanekenana voaty tamin'ny devoly no namono azy. Ka ny fahitana ilay olona maty tamin'izany fotoana izany de nisy dian-drangotra teo amin'ny tendany. Ny anton'ireny de zao, tsetsafin'ny iraka satana ny rany ary nohaniny ny nofony satria tsy mahazo mihinana ny sakafon'ny olombelona intsony izy fa ny ran'ny olona no tsetsafiny ary mitsetsitra araka izay mahafa-po azy eo izy. Ary rehefa vitany izay nataony de lasa izy nandeha. Izy moa amin'izany de afaka miovaova ho zavatra mihitsy toy ny olona rehetra ireny ihany izy rehefa mandeha, saingy afaka miovaova ho zavatra hafa arak'izay tiany. Ary rehefa naony izy de mitady olona matory miesona. Jerena nefa atao mihidy ny trano fa mba hahafana miditra ao de miova ho moka izy, mitsofoka amin'ny tsefatsefaky ny varavarana, miditra eo anelanelan'ny varavarana ary rehefa tonga ao de mitsetsitra ny ranony olona matory io, lasa mandeha izy fa le olona matory teo kosa de maty. De hoy ny olona hoe maty tampoka tao an-trano noho ny ranony, nefa le olona vita fanekena tamin'ny devoly no namono azy. Manaraka izany koa, raha mahita reny olona maty an-drano reny ianao hoe lasa ny lolon-drano hoe maty an-drano, nefa
rano tsy de lalina be akory fa marifo kely nefa de maty le olona. Ny anton'ireny de mandalo ireo iraky satana zay efa vita fanekena ka mitsetsitra ny rano ireny olona ireny ka de maty an-drano izy. Nomena anarana hoe monde occulte ny tontolo misy azy ireo eto ambonin'ny tany, ary ao koa misy afo mirehitra tsy mijanona tsy hitantsika maso anefa zany, fa misy tena mari-pamantarana ahafantarana ny devoly. Ny tena olombovonjy ihany koa de manana ny afo ny fanamasina. Ny devoly mantsy de mpangalatahaka. Tsy tokony atahotratsika kristianina satria isika ihany koa de manana ny afo ny fanamasina, le afo afaka andoro ny asan'ny maizina rehetra. Tsy afaka mamono mivantana ireo kristianina ireo midevoly satria araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 4:37 de manana teny fikasana lehibe tsika zanak'Andriamanitra. Ny teny fikasana voasoratra ao de milaza manao hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina azy ka miaro azy. Noho izany de tsy afaka mamono azy ireo mivantana Satana sy ny irany, fa mampiasa ireo fitaovana telo ireo, zany hoe ireo fandrika telo ireo izay efa voalaza teto aloha, de ny vola, ny arena ary ny fijangajangana no ahafahana maharesy azy. Nisy tovolahy nateraka indray vao avy niova fo, tena mafana fo ary mirehitra mitory teny sy mijoro vavolombelona. Ka rehefa mitory teny na mijoro vavolombelona eo amin'ny toerana iray io tovolahy io dia maro ny olona resy lahatra, ary tsy hoe faly fotsiny mandray tory teny fa mandray fanapahan-kevitra mihitsy, mibebaka mihitsy ny olona. Teo amin'io de tsy nahafaly any Emmanuel Moseny ny zava-nisy tamin'izany satria sorena izy mahita ny olona miova fo ho an'Andriamanitra, sorena izy mahita olona mivavaka. Ary hoy Emmanuel Moseny, aleo fa ho hitako ny fomba anaovana an'iny, poteko iny, vonoiko iny. Teo anatren'izany rehefa vita ny asan'Andriamanitra nataony io zazalahy io de niondrana tao anaty fiarakaretsaka iray izy. Tsy mampaninona ny Emmanuel Moseny mihitsy ny ahafaty hainy olona maro ao anatin'ny fotoana vitsy. Novonoiny avokoa ny olona tao anatin'ilay fiarakaretsaka de niteraka loza matsiravina, lozam-pifamoivoizana tamin'io fiarakaretsaka io izy, fa ilay zazalahy kosa avitra soamantsara. Narovan'ny anjelin'Andriamanitra, nakapiny Emmanuel Moseny tamin'ny hazo anankiray lehibe mantsy io automobile io ka tsy nisy raisina afa-tsy ilay zazalahy na le tovolahy zay avy nitory teny ihany ny velona. Ary sady niantso tamin'ny feo mahery io tovolahy io, nanao hoe voavonjy aho, voninahitra ao an'Andriamanitra, voninahitra ao an'Andriamanitra, halleloia. De vao naheno an'izay Emmanuel Moseny dia tezitra sady nivontony fony. Mbola nitoy ihany nefa ny asa ratsiny. Ndray mandeha koa izy navita namely pasteur anankiray tena niova fo. Ny nanaovany an'io indray rehefa nandalo teo amin'ny toerana anankiray izy de nisy camion anankiray zay navadiny ny anjera tany amin'ilay pasteur ary maty daholo ny olona tao anatin'ilay camion. Fa ilay pasteur kosa de afa niala, tsy matiny. Izany no
fiarovan'ny tanan'Andriamanitra mahery ny tena olom-bavonjy marina. Aoka tsy ho taitra raha misy loza ataon'ny Satana, aoka tsy ho miemponempona ny fonao na hivaraontsana. Aoka ho fantatrao fa misy mpiambina isika, dia ny anjelin' Jehova. Andriamanitra dia mahavonjy atsika ka tokony hitohy atoky azy hatrany isika. Dia mbola nahita pastera ny vafoy iray indray koa Emmanuel Lamoseny izay olom-bavaka ary nataona olona be dia be ho an'i Jesosy. Ka ny heviny dia ny hamotika tanteraka handavo an'io pastera io. Nitetika ny ampiasainy tamin'izany fotoana izany indray dia ny fitsangajangana. Naka olona manokana tany ambanin'ny tany izy, zazavavy tena tsara tarehy, dia mody miditra tao amin'ny fivoriana nentin'io pastera io izy efa bafy, dia ny hainy toriteny, dia mody toritory fo, ny tomany, ny bebaka. Noho ny vita ny fivoriana dia ny hainy ilay torohevitra nomen'ilay pasteur izy ireo, ary noho ny vita izany torohevitra izany dia nanatona manokana ilay pasteur mihitsy izy efa bafy. Dia hoy ireo, izahay moa pasteur dia efa niova fo, ka mba tianay ny fampikasokasoka aminao matetika, tianay ny ho tonga any an-tranonao mihitsy raha azo atao, ka mba omeo anay re ny adresinao ary mba karakara tsara zahay mandra-pahatonga anay androso tsara amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Nitetika izy efa bavy ireo nefa dia niandavo io pastera io amin'ny fitsangajangana. Noho ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy mety ho azony ireo mihitsy ilay pastera satria olom-bavaka. Na dia nikolokoloan'izy ireo nandritra ny fotoana ela be aza dia tsy azony mihitsy, ary niverina tany ambanin'ny tany izy efatra am'rahavavy. Ary raha vao tonga tany ireo, tonga dia notapahana ny lohany, notatazana ny rany, ary ny nofiny naha, ary nototoana tamin'ny masinina, ary naparitaka tamin'ireo mpanompo sampy. Dia sosotra be indray Emmanuel Lamoseny ka nanao hoe, iny pastera iny ve ny mba miseho ho mafy be eto? Aleo anaovako azy. Dia niova ho vehivavy tsara tarehy be indray izy rehefa taoriana kelin'izay. Dia nikolokoleny tamin'ny fitsangajangana indray io pastera io, nefa tsy azony mihitsy. Nanatrika fanompom-pivavahana trano nentin'io pastera io izy. Ilay pastera nefa efa nafantatra azy sy ny toetra ny ratsy, ka dia notondrony tamin'ny anaran'i Jesosy, dia nalemy tanteraka. Rehefa navoaka nefa ilay devoly dia norohan'ny pastera tsotro zao fotsiny fa tsy nalefany tany amin'ny elo na nalefany tany amin'ny fariafy solofara, ka dia niandry ny Emmanuel Lamoseny indray tao ambadiky ny varavarana ireo devoly ireo. Karaha iny andeha hamonjy fodiana iny Emmanuel Lamoseny dia niditra tao amin'indray ireo devoly ireo. Ka vao maika ny amafy indray ny fony, ka hoy izy, iverenako indray mandeha iny pastera iny, ho hitan'iny tsara zany, zao no nataony ohatran'iny, ho hitan'iny ny anjohan'iny. Dia niverina fandrony tao amin'ilay pastera indray izy. No didin'ilay pastera tamin'ny anaran'i Jesosy indray dia nivoaka ny devoly, kanefa tsy mbola noroahany tany amin'ny elo fa navoaka ny fotsiny. Ary raha
mbola nandrasany teo ambaravarana ihany Emmanuel Mosini ary de niditra tao aminy ireo devoly, de ny devoly mifitsangatsangana teo anatrehan'izany de vao maika tezitra de tena tezitra izy ka ny mamafisy ny devoly mihitsy ny fony ary dia niomana ny verina indray izy. Ho hitako ny anaovana an'iny, hitako ny amtehana an'iny, de nanomana tetika maro samihafa izy ka niakatra tao anatin'ny autobus, niakatra tao anatin'ilay automobile izy niakatra tao iny anefa de tonga ny famonjen'Andriamanitra azy. Na eny feo miantso izy hoe Emmanuel Mosini, Emmanuel Mosini, tena eny mihitsy ilay feo nanao hoe Emmanuel Mosini, de natahotra be izy, ny pararitra, nangovitra no heveriny fa ny devoly Losifera no niantso azy, de natahotra be izy no heveriny fanatsoany Losifera hidina any ambany tany tahaka n'izy efa bavy izay nirahany Losifera tsy navita ny asany, ka ny zavatra tena nahasafitra tanteraka azy mihitsy, safitra nitahotra de nilozanjo azy satria tsy mbola vita mantsy ny mission-any na nihiraka nampanaoviny devoly azy, ka raha midina any ambanin'ny tany izy de azo antoka fa tsy maintsy ho vonoana. Nandritra izy safitra io nefa de nahita olona tena matanjaka be, rola tena matanjaka be no hitany, de nahita kivatovato izy, nisy vaky tavoangy, de notaritarian'izy ireo ka naradratra sy natsapanangiry firy. Dia tao anatin'izay nefa de natazana avy ny lavitra eny izy, olona iray mitafy akanjo fotsy manjopika, akanjo fotsy manjopika mamirapiratra, tsy iza nefa io olona io fa Jesosy. De nentin' Jesosy ho any amin'ny toerana anankiray izy, de nisy rideau, rehefa nisokafana ilay rideau de nisy olona nifatotra marobe, tena mampalahelo be ny nahitan'ireo olona marobe nifatotra ireo, de nanontany an Jesosy Emmanuel Mosini hoe iza daholo ireo olona ireo? De hoy Jesosy taminy hoe ireo de kristianina be tsara velantsika mifatotra eo, miandry ny fotoana hitsaran'Andriamanitra azy. De nosokafana ihany koa ny rideau iray ka naseho azy ny memina ny fariafo mirehitra. De nazavain'i Jesosy fa ny devoly no ao, ary ianao koa de ho ao raha toa ka tsy miala amin'ny fampiasan'ny devoly ianao. De nosokafana ilay rideau manaraka de hitan'ny Emmanuel Mosini tao ihany koa izao tontolo izao, hitany tao daholo ny zavatra rehetra nataony. Izy le saika hamono le zazalahy vao nateraka indray, izy le saika hamitaka le pasteur tamin'ny fijangatsangana nefa tsy azony, izy niaraka tamin'ny namany nanatanteraka ny asan'ny devoly sy ny sisa, de natahotra be izy satria hitany tao daholo ny zavatra rehetra nataony, ka tsy te hijery an'izany izy. Io zao ny devoly, ireo ny namanao mbola metohy manao ny asa noho i Jesosy taminy. De fantatra Emmanuel Mosini daholo ireo namany vita fanekena niaraka taminy zay mbola nitohy manao ny asan'ny devoly amin'ny mahiraky Satana azy. Nentin'i Jesosy nijery toerana iray koa izy, toerana iray tena mahafinaritra be mihitsy, nefa
no tazaniny fotsiny de hoy izy: tsara be mihitsy io toerana io, mahafinaritra. De hoy Jesosy: de ho any ve ianao? De hoy izy: eny, eny tompoko, de ho any mihitsy aho. De hoy Jesosy taminy: tsy mahazo mandeha any ianao. Raha tianao no hany a, dia ilaina manompo ahy ianao, manomboko zao de hitanao iny toerana iny, ary asehoanao ihany koa ny anjaranao mandrakizay. Raha manompo ahy ianao de iry toerana mahafinaritra be ry no ho toeranao, ao de feno fifaliana, feno fifaliana, tsy misy alahelo intsony, araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:24 manao hoe: ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra eo amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, tsy misy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Taorian'izay de niteny tamin'i Jesosy Emmanuel Monseny hoe: izaho anompo anao. Ao ary aloha ho dioviny ianao ho Jesosy, de nitsoahana toy ny akanjo, toy ny manala akanjo reny ny odiny, ary fanitsoahana ny odiny de nidiovina, de navoaka an' Jesosy tao daholo ireo karazana zavatra maloto be de be, ilay mena rana nohaniny, ireo zavatra rehetra, ireo voalavo nohaniny sy ireo zavatra hafa mahatsiravina zay nataony de nivoaka avokoa, de nidiovin' Jesosy tanteraka izy. De nivalina toy ny fitafiana le nofo zay nitsoahana teo ka napetraka tery lavitra tery, de mbola nisy zavatra nitsoahan' Jesosy koa teo amin'ny ratsan-tanany. De hoy Jesosy taminy: mandehana ianao miverina eny ambonin'ny tany, mandehana miasa ho ahy am'izay. No nitafaverina tety ambonin'ny tany izy de tonga kristianina ka niova tanteraka, lasa nanompo an'Andriamanitra. Rehefa hitan'ireo namany fa lasa nanompo an'Andriamanitra izy, ka fantatry Losifera fa nivadika izy ka lasa kristianina, de hoy Losifera: aleo eo vonoina am'izay izy, ho pitehina mihitsy, de nozeraina bomba tena namotika tanàna be dehibe mihitsy, ary tao anatin'io ihany koa Emmanuel Monseny. Nefa tsy maty Emmanuel Monseny fa narovan'i Jesosy. Mbola tsy afa-po tam'izay nefa Losifera, fa mbola nandefa ireo ihany koa, de ireo iraka zay efa nirahany matetika tety ambonin'ny tany, zay nitondra antsy daholo, ary nifandimby namelony lamosiny Emmanuel Monseny, nefa tsy nisy nahavoa, tsy nisy naratra azy, de nibanjina tsara ireo naman'ireo Emmanuel Monseny, ka nisy zavatra tsy tantin'ireo naman'ireo zay nipotra tampoka, de tsy inon'izany fa hazavana mamirapiratra be nivoaka avy teo amin'ny vatan'ny Emmanuel Monseny. De niantso tamin'ny feo mahery ireo naman'ireo manao hoe: maty, maty, maty izahay, sambatra ianao afaka, inona no nahafaka anao, inona no nahatonga anao tahaka izao, izahay mba te ho tahaka anao, fa tsy fidiny anay neny tahaka izao e, tsy sitraponay ny anao izao, ka inona no nataonao? Hoy Emmanuel Monseny tamin'izy ireo: minoa an' Jesosy Tompo. De nitory ny filazany tsara tamin'izy ireo Emmanuel Monseny, de voavonjy ihany koa ireo iraky Satana ireo. Ka io ireo arena nananany be dehibe teo aloha de tsy maintsy nesorona taminy, ary Jesosy mihitsy ny nampanjavona an'ireo arena maloto ireo, satria tsy miendrika ho azy intsony ireo, satria efa niova fo ho an'i Jesosy izy. De lasa nahantra indray Emmanuel Monseny, nefa aoka nefa ho fantatsika
fa raha anisan'ireo olona mahantra toa ny Emmanuel Monsini azy ianao dia aoka nefa ho fantatrao fa Jesosy no harena sarobidy ho anao, harem-behivava ampy ho anao ny fahasoavako izy, fa ny heriko dia tanterahana ny fahalemena hoy nambara amin'ny Baiboly. Dia izany no tantara marina, tantaran'i Emmanuel Monsini izay nambara sy notantaraina taminao, ka ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary mino aho fa izany fijoroana vavolombelona izany dia ampahery anao ary ahatonga anao hijoro sy hiambina tsara, fa ny devoly dia manana zavatra maro entina andavona, amotehana ary indrindra fa ny fiainam-panatsika kristianina izay efa niova fo marina, ko anjarako sy anjaranao ary ny mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Korintianina 1:12 manao hoe: ary koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraholavo. Ary voasoratra ny Petera 1:5 ihany koa dia misy teny manao hoe: mahonoana tena ka miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny leona mierona ka mitady izay harapany. Ary eto am-pamaranana dia mbola averina aminao ihany le andinitsoratra masina izay efa novakiana tamin'ny tany am-boalohany manao hoe: ary eto am-pamaranana dia mbola averina aminao indray ny amin'izay voasoratra tao amin'ny fitantarana tany am-boalohany hoe: ao amin'ny Tesalonianina 1:1-2 manao hoe: fantaro ny zavatra rehetra, azono mafy izay tsara, fa dio izay endriky ny ratsy rehetra. Samy mahery daholo.